tia mpankany taparay manolotra ho anao. Imena maso. Nosoratany R. Stefanuela. Ireto avy no hamelona ny tantara. Ianjara manitry ny aina, Sofaniry, niaraka tamin'ny Joseph Radizaparany, Fitahitsoatehainina ary Ratavy. Nandrindra sy nananjodosa Rima ny fanantenana. Imena maso. Oay, fa iza koa ary lehilahy tamin'ny manatona mena maso be ry. Tena hoe mena masony. Somba tsy olombelona kosa ary ty. Aleo aleto fa tena mampatahotra ka. Mademoiselle, andraso vetivety any aloha ahy. Mademoiselle wa? Ianao aniza natsoky zany Ay ve. Mialatsiny fa tsy reko tsara. Inona le tatavanao azy afaty fa mbola mainka? Mademoiselle Bony Andriana Tenaina. Eny tompoko. Fa izy ianao malala ny anarako azafady. Mbola tsy fotoana afantaranao azy ao anaka. Fa tia ampimananao fotsiny aho hoe ho avy akanao tsy hoe la. Ahoana tsara ve tompoko? Tsy zany tsapako loatra ny fijalinao. Aza miverina ty amiko fotsiny ianao fa tsy hanaraka anao zany ahy Tsy maintsy anefa anaka. Ary zay palasa mandra-peona ianao. Tsy hanaraka anao zany mihitsy aho sanatria aviko mihitsy zany veloma ty aza miverimberina ty tsony. Oay, tena nofoka ilay izy teo. Nofo fa ratsy be. Andrekaiky olona mena maso be. Dia milaza hoe akahony izy. Engany iny mba hijanona ho nofo ihany. Tena efa akoditra nahita an'ilay rangahy teo Rebila. Ahoana tompoko? Mandeha any aloha tsy mba alaivo kely le vata mainty eo an-davabato ao. Voaray tompoko. Tena efa ela mba te hamatatra ny atanatin'ity vata kely ity ka. Nefa hatreto aloha dia mbola tsy haiko izay tena atao anatin'ity. Vata mainty kely. Efa tena ratsy raha ny endriny ity ivelany sainga ny atanatiny kosa ny tena mahaliana aleo entina ainga niteraka dia ho hita eo izay ato Hita ny lava ery zandro ilay izy Eny tompoko efa hitako ka efa ty amiko ty mihitsy aza ilay izy ka hoento ty malaky ary indro ary misaotra fa mba inona tokoa ny ao anatin'ny vata kely iny randrahona vata mitahiry ny lasa ilay tsy tia lasa? Tsy azoko. Zany koa ve dia tsy azo ny lahy Ka tena tsy azoko fa aza vao ao anatin'ity vaty ny lasako rehetra no mitoetra Zany hoe diary zany ny ao anatin'iny voalaza ny lahy zay fa voasokatra ity ary aleo amin'izay aloha jerena ahoana ho randrahoana afaka mba mijery koa ve afaka ka 12 taona lasa zay nanan'olo tia natsoina hoe iatema zay aho tamin'izany tena mifankatia sy tovavy tamin'izany ny olana nefa dia nisakana ny ray aman-dreny no fiarahanay zany ve randrahoana no zamena maso very mifadahalo aho tamin'izany mpanamainy sy ny sisa ny olana faharoa koa nefa dia efa nitoejaza tamiko iatema tamin'izany andray
ay ve ianao tia ka nandalo tantara mampalahelo ohatran'izany dia ty sary ety zany le antema. Ie, izy io ny sary nalaiko farany telo andro tsy ahaterahana tamin'ny ihany koa ny nahitako azy farany. Fa ny tsy azoko randrahoana hoe fa lasaiza zany izy ny hoe tamin'io no hita farany. Raha araka ny raiko dia tena hoe sary-piterahana be izy dia niatra manaina mihitsy zany. Dia maty zany izy ve sa? Maty izy ary ilay zaza kosa velona eny soamantsara. Nanomboka teo dia nataon'ilay ray aman-dreny sy ny mpitandro filaminana Zalambo satria zaho ny natonga ny zanany ho faty. Raha tara 10 minitra fotsiny tamin'ilay trano nipetrahako tamin'izany dia efa maty koa angamba ohatr'izay. Dia ilay zaza zany lasaiza? Hatreto dia mbola tsy hita amin'ny voamasoko mihitsy izy niezaka ihany mba nijery azy tamin'izany fa tena tsy hitako dalana zany. Eny fa na dia mifaneneny an-dalana azy angamba izay mianaka dia mety tsy fankalala akory. Tena enjany zany randrahoana. Ko maninona moa zany raha tadiavina le zaza? Efa atao tsy haiko mihitsy ilay tsy zany tsapako mantsy na tsy hitako azy fa mijaly ny zanako any amin'izao. Fa aleo aloha zany ho any mandehana tero amin'izay ty vatakely ty. Repila ahoana izay? Dia mba avorikely ny ekipa rehefa eo misy mission antsika manko raha riva. Voray lehibe. Manaja mon capitaine. Misaotra anao ry Zandry dia ahoana milamina tsara? Dres tsika milamina tsara foana ka fa ahoana makaiza aloha zany mibany androany. Tsy makaiza ianao ka miandry poste ianao sy fandro. Fa ahoana aloha ty tsy fandriam-pahalemana manjaka ao atsinananao ty? Ao atsinananaiza moa zany mon capitaine fa ohatrany tsy azoko fa amin'iny atsapan-drano makany iny ko tena mboko tsy arana araka an'izany fa inona koa ary ty tsy mba manara-baovao ty zavatra malaza be zany ka tsy araka ka dia ahoana aloha zany natao amin'izany? mety tsy maintsy andehanao mission any ngam tsika afaka fotoana fohy efa naray antso avy any Antananarivo mantsy mahakasika azy io. Dia ahoana zany? Milaza ny andefa tafika aty hono izy hanampy antsika zany ve? Ary miandro ny fahatongavan'ireo tafika ao alefandreo zany tsika dia tsy maintsy andeha avy hatrany. Ok ary zany tsika moa zany dia vonona foanako. Mariny zany ry Zandry ary mahazo mandeha amin'izay ianao. Misaotra mon capitaine. Randrahoana fa misy inona nytao taitra be zany Repila? Ka aloha zany randrahoana fa alozinina ka misy manafika hono tsika misy tafika sy zandary maro be tamony ao izy max. Ay ve efa manomana paikady oetiny ativana amin'ireo mihitsy azao tena tsy azoko randrahoana fa nga koa efa hitanao zany mandehana aloha avoreto malaky ry zalahy mandehana fa mandeha fotoana eny ary fa maninona moa zany na tonga dia manao signal fotsiny dia vita zany aza manapoka basy fa sifle tsofiny dia malaky alahy efa tena akaiky eny ry zalahy zany voaray tena mitady ho tafiditra ao anaty valanombo mihitsy ry zalahy zany aleo aloha apoka le fandrikery apita varatra ery dia lasa mamonjy eny amin'izay ireo avy eo ary aleo apoka malaky fa mandeha be eny ry zalahy zany isa roa telo
efa vory daholo ny ekipa rahandrahoana ka ahoana ahoana sy ahoana ny fandamina ka aloha mba mangina kely efa hito zao fa misy manafitsika mila mivonontsika zany fa hiady mbola nadalaikary apita vara taloha rehefa avaloka mino anefa fa tsy maintsy iveriny aty rehefa tsy mahita na inona na inona eny ka ao are feno tsara ny basy dia samy miangy azy ireo eny amin'ny toerana tsara ary dahalo ary aza amelana fa izay tsaka dia faiza ataovy mahita avokoa mazava ve ary ohatrany tsisy nininona kosa ane ty izany ry tovo e tena midika zao fa tafalatsaka anaty fandritsika kapitena noho izany dia mila mitandrina tsara ka ndao malaky ary iverina eny apita tsy moa raha izaniko raha ny tokony ho izy aloha e tsika koa ny tsy tokony nanatona akaiky loatra amin'ity tendro vohatra apitatsinana an'ity tsy hay mantsy miandry antsika ao anatin'ity aly ity zaoko ka andao ary aloha hiakatra amin'ry tendrombohitra andrefa andry malaky e malaky ry zalafa mandeha fotoana tena ohatra ny lasa mandeha anjamba ny be fotsiny ngetika izany e andreny fa lasa eny ampitandrefana indray ary aleo koa apoka le fandrikara eny dia aleo isamaritaka eny e izy tena nisy tina mita mipoka indray ry amin'ny tapiritendrovohatra izany eny tokoa jereo raha tsy tonga dia nisavoana mihitsy le vato marina oe ary misy vato be dia be menjera makaty amintsika ane reny izany e zala ndao anaraka nyty loasa midiny ty aloha fa maty anjerano vato aty ngetsika e naloza koa ty le ty dia nalaovan'le dahalo mihitsy ngetika izany kapitaine ndao malaky aloha dia aveo mandinika izay tokony atao e ndao ekatra kely eto daholo aloha tsika malaky ry zala fa maty anjerano vato eo anelisany e angana mbola aiza ny azo nylisany e aloha rabila aza misy metsika amin'ny toerana misy azy aloha fa anomboka ny ady e tsisy fandrika azo apoka tsomy mantsy okey lalao dia ataovy mahita mihitsy e ary aza atao misy miangana mihitsy na ray azo tapitra efa tokony ty le vatony anjery teo ka tsy aleo amin'izay hoe mandinika an'izay tokony atao e mbola tsy nisy nanina veloana ekipa e mbola ho tsara daholo ka zao ary na hoany na tsy hoany dia tsy maintsy miakatra amin'ry tendrombohitra tsy nanandry isika mila mitandrina nefa fa tsy izay miandry antsika ao ka maninona moa izany aloha raha omena baikitifotra izay tsy mety raha avy hatrany dia mitifotra azy tovo mbola tsy presu tsara ny toerana misy an'ireo dahalo ireo e oke ary zany efa mino fa efa misy vavabaso manonga ty amintsika amin'izao raha tsy mailo tsara tsika noho izany dia mety ho riba-keto daholo tsy resapesy fanahina aloha ny ilaina amin'izao e efa tonga ety atenatena n'ilay tendrombohatra tsika ty ka zao ary Allô, en position, type dansar. Efa manakaiky nefa ry zala randrahoana tsy samandroso tsondro ary vao marepeo ambasy e akasikapy ary ny tipotra e tena io ary rehefa nahiko ety maly ve tsika kapitaine tifo-dantro io ataony io sy le bala blanc aloha balatsika e sikafy amin'izay ary ny tifotra e isa roa telo lany valy tsika tompoko atao maty sakoly atya tena sérieux zany e io fa lambala ka sy loha malaky amin'izay ary ny chargeur e ary azo-pahoany amin'izay eny ary tena ao asivitoahana malaky ry zalafa horipa-kety tsika rehefa misy mitsoka reny zalapy atao aza vela mihitsy reo asio ondreo fa tena taraka izay e ondreo efa be dia be ny namatsika vory andrahoana afa ho avy ay e aza mendrika sompa tamy
ahoana koa ty andro lasa maizina tamiko ty kapitaina. Za koa aza mba gagako. Nga moa tsy vo am'roatolo akandro zao raha no tokony ho izy. Ohatrany mbola tsisy amborokorany ne zao dia ahoana ataontsika e? Inona moa zany fa tsy andao hiverina raha zany e. So mba hidikizo aty anaty aizina ty mantsy tsikako. Andao ary. Toa lasa ary tampoka tokoa ny orana le ty. Ino tokoa? Sady tena rakotra varina koa ne izany. Tena sy hoazakazaka kely mihitsy aloha zalava endrana be ty Malaky izany e. Hoe, tena nisy ny latsaha varatra le namantsika ary zandry e. Dia marina. Aleo aloha zany hoany kapitaina fa aleo ny enany avodana. Mba marina mantsy. Teo arinany ary ve reny namantsika reny e. Aleo hoany kapitaina. Raha pitsona iverenena ty. Dia nefa raha ohatra hoe olona mbola velona fa tsy afaka fotsiny reny lozantsika an'ireny ry tompy dia ahoana? Olona efa latsaha vava fe kapitaina dia mbola velona io. Inona koa ary ty le ty. Ay, kely aina kely kay. Kanefa dia miseho azo fety sy miketrika be mbola aiza re izy zany e. Raisiray izay aloha mibaolina e. Ho hita eo koa ny amin'ny manaraka raha mbola saly isany e. Nanahoana izy tany ry Rebila? Zao e, tsy nisy maty fa nisy enina naratra kosa aloha. Njana be mipaikady andry zareo. Ay, ka aleo aloha tsy sabony reto maratra reto e. Zay mihitsy. Andao ito aty an-javaboatra aty malaka ry zalahy reo. Voray lehibe. Ry zalahy. Eo, ataovy mitsotra tsara reto daholo ry zareo. Angiandrisany e. Tena saika ratsy ny an'ity raika lahy ty zany teo amin'ny sorony mihitsy ny vo marina. Mandiany aleha tsara avikely le fanafody atsy ambadikatsy ry Rebila. Voray tompoko. Grave be reny ady reny tonga eto amin'ilay tanàna kely mivatana tsikitsiky ty. Dia atao hoana zany reny namantsika taraiky andreny le ty. Ohatry any ianao tsy misaina fa tsy mitenanao ka tonga ty vao hoe ahoana fa tsy azoko. Fa tany kosa ane tao anatiny ady donc zany samy manao izay navotana ny ainiko. Samy fitiavan-tena anao dia tsy mba misaina ny amin'ireny namantsika lavo reny akory zany ianao io. Misaina ve moa tsy saina fa na isaina zany koa zany efa nge ho afaka anao inona tsoa moa ka mitady vaholana rangaty raha pitsy maraina amin'ny efatra tsika miala eto andeha ka mivata mangatsika andreo namantsika lavo andreo zany. Mazava ve? Mazava mon kapitaina. Zao ry zalahy, mila makaina tsara aloha tsika fa tsy maintsy hiverany amin'iny toerana nandehanantsika iny rapitso zany hoe rapitso maraina amin'ny efatra io andeha ka namantsika lavo ny alehantsika any. Mazava ve? Tonton, tonga soa ianao. Mba ianao hidiraka fa sao dia domoko eo Ka ao midira re. Ary inona koa moa zany mampianana teny eo fa tsy akana rano mafana mibandy Ka nge mbola tsisy rano mafana ry tonton e. Maninona? Tsy naposiko hoe ho tonga toandro be toy izao koa ianao dia mbola tsy nanao rano mafana ako. Lety e, fihinana fotsiny zany natao tena ato inona e. Inona hoa? Tonton tsy mila excuse lava be afa zao ry kalavony lasy tena manomana rano mafana ho anahy malaky. Sy mba midaromaromatsy. Ka mba omeo vola ary aho evidianana charbon e. Sady akana rano koa. Tena tsy misy mihitsy mantsy aho. Ianao koa nandeha tsy mba nametraka na 100 aza ako.
fa tsy mamalala mitady mihitsy ve zany teny ty rehefa tsisy ato e. Ty ho a tena sipa vendrana mihitsy ka. Ka efa nitady ane aho fa nataoko sakafo izay hitako e. Ny olona moa zany amin'izao tsy manana tanjona mihitsy ko. Zay vola tonga dia lany sakafo. Mahay nareo ka. Ary ty e, iny voa dia lasa tena mandeha any. Way, raso aloha. Ahoana? Aleo tonga dia atao vola juste nalefa fa so indraindray ke po atena any ny famerim-bola. Cher tonton. Vita tompoko ilay rano mafana. Tonga dia atero any amin'ny dosy e. Efa nateriko any tompoko. Tonga dia tsofy angatsika. Efa nitapoako rano mangatsiaka ilay izy dia efa mangatsiaka tompoko. Dia afanao indray zany raha mangatsikako. Tonton. Inona e? Sao dia ferinao fa handevary aty e. Tena tsy takako tsony sao anaovanao asoka. Fa afao io rano maso io fa tsisy maty eto akory. Ka tsy rariny e. Tena tsy rariny ny fanandevozana anaovanao ah. Ka narariny na tsy rariny rikalaniny ity dia izay aloha misy ah. Mbola anoty anao sao e. Inona kely hoe? Lehilahy tsy fanina. Avereniko io le vavanty. Zany marina e. Ay, ka aleo ary fa ho ampiariko amin'ny tena amin'izay matsy vanina raha zany e. Inona e? Lazo. Kay, maty ato tonton. Vita ena ty manaraka. Adio ah. Aza sotomina ohatran'izany ho voloko maratra tonton. Angaty. Tonton. Ka zao ry kalaniny ity naleny rehefa misomeva valoka. Masaka amin'izay. Tonga dia matesana e. Sipa mandreraka aza. Efa velomim-potsiny ato an-trano toy mbola mandakinina ihany. Lasa saina ny lehibe anay izany e. Rehefa tena nandinika ilay tsy ary rabila dia tokony hiakatra eny amin'ny ratoram-piantsika ro lahy. Ahoana? Hitady anjanako ka. Dia raovina zany tsika nandeha eny. Ka andamindamina kely eto aloha tsika e. Dia avy eo manainga. Mbola nienjika isanomboka manko tsika vao afaka mandeha. Dia ahoana zany ny eto amin'izio raha lasentsika? Apetraka amin'ny makisa sy ndimbiny eto aloha e. Sady tselany antsika no any fa vetivety foana e. Zay zany ko. Dia ahoana sy ahoana nefa ny fomba ahitantsika ny zanaka ao any Ambatolampy? Entsika mahita azy e. Nefa miomana tsara ihany fa tsy mora ny ady miandry antsika ro lahy any. Fa ahoana mantsika? Hitako eto fa mipetraka ao amin'ilay anadahan'ilay fofombadiko taloha ilay zaza amin'izao. Ho sarotra nefa nakana azy satria zandary olona ipetrahany io. Zany be randrahona. Dia ho alaina keriny zany ilay zanaka ao raha azoko tsara. Ho alaina keriny ihany fa ny fomba akana azy mihitsy ny olana be. Nefa aleo zany ho any aloha e. Antsika mahita izay tokony atao. Eny ray ariko. Tena enjana le nandeha lalatany a. Malemilemy mihitsy ny tenanay. Lalana kely iny koa ve le tsy dia hampalemilemy a. Aza dia kely hainy ohatran'io e. Lalana ihany iny ko. Sady lalan-dratsy be koa ny tena zava-doza aminy. Fa makaiza aloha zany tsika e. Tonga dia makany amin'ny hotely aloha tsika izao e. So sanatria manko ka misy mahita eto. Okey ary. Hoay le ty e. Masoko ve mandrosa mena maso io tazako anaty fiara io. Tena izy io ka. Zany hoe tsy mahatao amin'ilay trano dorina iny zany le ry tamin'iny. Dia inona zany natao le aza? Nefa aloha aleo manao alerta malaky ny enjehanan'io. Allô?
tonga avy malaky lisany aty amin'ny 3 zoro zao e. Malaky lisany ah. Okey. Orandrahoana. Ahoana e? Ohatra misy zavatra hafahafa zany anie e. Ka io mihitsy anie mahalasa ny sekory zany re. Jery hoe raha tsy pedipedy dia feno zandary sy polisy ny tanàna. Fa misy inona tokoa ary. Io rehefa nampimaniko any lapo ntsika vonikasa ao aty e. Noho izany dia mila mioma ntsika e. Ka aho mijanona kely vetivety aloha dia horaisiko ny familiana e. Dia tsy aka sisiny ve fa tonga dia eto ampovoanarana be eto. Tonga dia hoe dia vita e. Ary ataovy tanana ny basy dia sarz eo. Lasitsika izao e. Allô? Fa misy inona ry tovo a? Ahoana tsara hoe? Somba olona mitovy kosa e. Ay, okey ary. Ho avy zao dia zao ihany. Manaraka ny arian'ny 7 izy zao dia tonga dia sakarana aty atsimo aty. Okey ary. Aza mikrapaka mihitsy aloha fa arao fotsiny izy a. Tsy azontsika atao mihitsy aloha no mijanona amin'izao e. Aleo toizana miana tsy mianina dia. Oay ty ary misy manakana anie tsika izany e. Hijanona ve ianao? Tena tsy afaka nijanona kosa aloha ary madama fa miala tsiny a. Ary tena tsy nijanona fa lasa nitsoaka le ty e. Maninona raha avy hatrany dia tifirina ampiny eo kapitenina. Sarotra be izany ry zandry a. Ao itsao amin'izay dia ndao malaky. Aiza nefa elahy e. Ndaso. Allô? Metro barazo izy lava e. Ary aza vela izy fiara hivoaka mihitsy aloha mandavatongana ihany a. Okey. Ka tsy aleo ve ampidinina kely amin'izay na fa ny anam-bandera andrahoana. Lasa mandeha mafy loatra tsika izany a. Tsy afaka nahina izany ty rebila. Mbola tsy hay mantsy izany tsy mepitapita amiko. Oay le ty. Ahoana koa ary ty amboty azy ety azo lafy ty. Ohatra ny hafahafa. Ko maninona rangara tonga dia mivilana anatakatany dia hita eo ny toyany e. Trano tena taraiky eto tsika. Tsy mety le tsy zany a. Ka ho tratra eto ihany anie. Misy manenjika tsika sao dia adinonao a. Aleo rangaha anaovana be loatra izao any a. Aleo angalatra droite dia lasa izao e. Oay le ty e. Misy barazy koa ka hiato aloha ato. Tena ho taraiky eto ihany tsika. Miala tsiny raha antona barazy ry zandary a. Io le tsy valy tipotratra ry zandry a. Ary aza amelana mihitsy. Efa hoe aza vela izy fiara hivoaka eo mbola ampiny lisany ihany. Tena bany tsy manaja baiko mihitsy a. Dia ahoana atao moa kapitenina? Mbola ampita baiko ve sa? Inona tsony ny olona ho azonareo rehefa tsy azo teo e. Ka eo ambomandrosinga ny sakany e. Tsy azo tsony lesy reny a. Vo afaka tamin'ity barazy ity reny dia mailo amin'izay ka tsy maintsy mitady lalana. Dia inona moa izany fa tsy ndao hiverina ko. Ka ndao are.
mandreraka be koa miara-miasa an'ireto zandary midaromaroma be reto ka. Ao dolonetsy ny fiara dia ndao hiala afa-tsy. Voray mon capitaine. Andao miakara amin'izay ary. Fa tena kinga koa aloha ilay mena maso e. Sady kinga mafy. Zava ny ohatra hoe tsy laha raha varary izany mahita azy teo e. Fa eny e, tena tsy maty ilay ry a. Mafy izy e. Ary miomana amin'izay fa valy faty io atongavany aty io. Tao anatin'iny fifandomany indrindra nizotra ny antsinanana hatrany izay sy randrahoana. Noho ny tonga teo ambomandrosa izay dia nivily ny antsinanana ka nahatazana tanàna maromaro tery ampita antsinanana tery. Lasa ny azo teo amin'ilay tanàna izay noho ny abeo ary teo ny nandoam-baravarana. Tsara sitrapo avokoa aloha ny olona teo e. Hany ka dia niraisiny zareo am-pifaliana izay. Randrahoana moa dia tsy niala tamin'ny solomaso mainty be any hatrany satria tena mena maso izy ka nampisalasala ny olona raha ohatra ka fantany. Tena tory teo amin'ilay tanàna antsoina hoe Ambohikamba izay roalahy ny alina iny ary noho ny gadina ny tamin'ny roa maraina dia tsy maintsy nifondra izay. Tsy maintsy nandeha ary hiazo anambaty lampilay avy eo. Tonga eto Ambatolampy antsika ro raha ty. Amin'ny 3 ora sy sasany maraina izao. Mbola milamina tsara aloha ny tanàna e. Dia ho aiza izany izao tsika? Aleo tonga dia mamonjy hotely e. Eo ilay tsy mitsofoka. Misy hotely en sécurité be mantsy any andrefana any. Okey ary. Dia ahoana nefa ity fiara ity raha araka ilay ity e? Ajanona amin'ilay hotely ka. Ary tsy avoaka mihitsy raha tsy miala eto tsika. Dia ahoana raha sendra mandalo any amin'ilay hotely ihany ry zareo? Tsy possible reto izany fa inona ary ity be fanahina be ity ry zandry a. Ary somary mandehana mafimafy ihany fa mbola alavidavitra anie iny. Dia aiza ho aiza ity izany ny trano misy an'ilay zanakao? Eo andrefana kely ny 3 zoro ilay izy ka. Mbola enjana nefa nidiranao amin'ilay trano misy azy a. Anaty tamboho avo be mantsy ilay trano. Ka tsy mifanalavitra loatra ve izany ny trano ivatanantsika sy izany toerana izany ilay ity e? Ka raika amin'izany tsika. Andao fa tsy maka izy io e. Efa feno bajaj anie ety e. Fa tsy hoe andeha tongotra akory tsika. Tianapony avy tena ty. Ahoana izay ry tonton? Ity tava-kanjo afatara. Malaky finina mampidororora teny eo inny e. Eny tompoko. Efa mitady vetivety reto ve mety? Mety reny e. Dia lasa amin'izay tena mandeha any. Eny tompoko. Ahoana izay? Fandraso aloha. Mbola misy ilanao Manatika toy ny ety akaikiko ety e. Malaky ho afa le ety e. Inona ka e? Iza ny nametry any Indrojinita? Iza ho afa. Fa Mifantaniko valiana ary amina. Nazary anie tonton mba gaga e. Tsy nofy izany le izy fa tena nisy. Le. Zara nga zanova tena tinema eo a. Tara aloha zao ka tsy afaka ifanazava amin'ity a. Fa zao mahazo tsaratsara amiko tena rariva rehefa tonga avy eo rehefa tsy milaza marina. Aragnosany tena ry andanako. Ahoana koa ary izany e. Tohatra ny hoe nanozy izany tamin'iny alina iny nefa kay tsy nofy. Rojo. Zanako ianao ozy izy. Ho avy akanao
Ary ambozony ty rojo ty afantarako anao. Tsy azoko. Tonton, miverina ianao. Meo aty ty rojo ty. Zay fa lasa raha rivotsika fanazava. Tena misy zavatra tsy milamina kapitaina. Fa misy inona indray? Tena efa tafiditra tsokitsoko tao tanàna tao ilay mianamaso iny. Ahoana tsara hoe rotovo? Zany e. Dia lasa n'izany vony raha azoko tsara. Aka, mbola tsy lasany. Anomeny an'ity vakany ity. Ke zavatra tsy mitombonako. Ahoana moa mahafantaranao fa izy ny nanome an'iny? Kapitaina, tsy vaovao amiko anie ty vakany ity e. Io air io dia midika hoe randrahona. Ary io air io indray io midika hoe atema. Dia natambana anatin'io fohy kely io ilay izy. Randrahona? Hoso-tovo so mba iny aza lehibe andalo manjaka any antsapan-drano any. Fa ahoana no ilazanao an'izany kapitaina? Ka tarika randrahona me hono le dahalo manjaka any e. Zany ve? Tena tsy salasalana izany fa mety tena izy io. Tena ohatrana mitombona tokoa zany dia inona ro mipaika amin'izany e? Tsy maintsy karohana iny e. Miseho azo hoenjana loatra mantsy. Ary zao ihany dia ndao anao alerta. Ndao ary. Sura mantsy fa efa tafaverina eto ambati lampy iny amin'izao fotoana izao. Okey. Lasa zany ny bandy Okey. Savasaova daholo ny hotely rehetra any. Tsy maintsy any ireny e. Voray mon kapitaina. Dia ahoana ilay tsirepila? Fantatra ve sa tsy fantatra za amin'izao e? Tena norma be zao tsisy halala mihitsy tsika amin'izao ko. Ka andao amin'izay raha ndeha ny basy sao adino mbola tsy hay mantsy izay ny ivelany any. Okey, efa vonina tsara daholo zany fa aza matahora. Bajaja or zany mba hidikely makeny amin'ny telo zoro Mba tena matanjaka koa itony bajaja itony randrahona. Izay aloha dia marina e. Itony ny solon'ny taxi be sy taxi etoko. Randrahona? Ahoana e? Tena efa fempotandro ny filaminana indray ny tanàna. Kalma fotsiny tsika e. Tsy mila taitaitra izany fa sao dia vakina fotsiny eo. Sady efa tonga tamin'ny telo zoro sady koa tsika ty. Eo la tsiry izany ilay ajanona. Ty mifre anay ty. Eto any lano ny famero fa tsy maninona e. Dia makaiza zany tsika. Sa tonga dia hamantana any amin'ilay trano ve? Ie, avy dia mamantanao tsika ka. Eo ambany kely io anie ilay trano e. Ay, ty trano menamena somary vasika kely ty. Io indrindra. Ary tena anaty tamboho be marina izy zany Dia ahoana ny fomba idirana ato ilay ty e? Avy dia mandondona ry zandry Tsy mila mihafahafa mihitsy fa sao dia misy manaraka manotsikako. Ka tsy ho raisy fotsiny ato? Efa lasa ny asa ny ilay zandary ao zao e. Ilay zanako sisa no ato. Ary io dia tonga amin'izay mba vato fataraiky be tsika. Eo ary. Salama tompoko. Iza kay tadiavinareo azafady? Ny zanako dia tena hiatemana vela mihitsy ty entony marina. Kay, tena ila tsy ho voatazoko intsony izany fihetsem-poko izany marina. Ohatry fa atao samy tsy misy mahateny kosa sy randrahona e. Samy mitanaka vava fotsiny teto. Eo fa toa tsy misy mamalina reo e. Iza ho any tadiavinareo? Ka tsy zany anaka fa jira mare izay ao aloha mba mpandrosoa e. Ka nareo aza atao ohatry ny olona hafahafa be izany.
Miala tsiny fa tsy afaka ny ampandroso ko. Tena tsy afapy izay ka. Le fitafinao no nahavarinana teo e. To mba olona manana maha izy azy ihany nefa ny tompon'ity trano ity a. Nefa ianao to ohatran'ny 4000 latsaka kely marina. Nga hita re Ramose a. Ka ao mandrosoa azy nareo e. Misaotra anaka. Io le tsy dio mivavahady ry Zandry a. Eny tompoko. Tena tsy vaovao amiko ny feo an'ity rangahy ity a. Ohatra ny feon'olona efa mpiresaka amiko matetika izany mihitsy azy. Nefa tsy mety tatitiko hoe fa iza moa dia taiza ny tafaresaka taminy. Orandrahona. Inona e? Dia ahoana izany ny fikakana azy ity? Sa avy dia tsorina marina? Ka alina fotsiny elahy fa hitako hoe mifika anaovana an'io e. Vony a. Ahoana tompoko? Ary fa taizany nafantaranao ny anareo? Ela be fa andao ianao manaraka anay e. Io ary le efa nahiko fa olon-dratsika ianareo. Tsy olon-dratsy izany izay e. Mila anao manaraka anay fotsiny izay zao dia zao. Tsy hanaraka anareo izany a? Hitanao ty atanako ty. Ary to basy. Basy mihitsy ty e. Ka raha tianao mbola ho velona dia andao manaraka anay e. Mifona re tompoko. Aza finoana. Ka andao ary manaraka anay fotsiny dia tsy vonay e. Aingana ianao madama kely fa tena maika izay a. Eny ary tompoko. Fa naraka anareo ary e. Ok. Aza finoana re a. Io le tsy maova kely vetivety ny endro mba tsy alalana azy ry Zandry a. Malaky dia andao ialy e. Mandeha fotsiny ianao madama kely fa aza be menimenina eo. Mipetraha tsy miseza tsy mademoiselle. Eny tompoko. Mandehana aloha le tsy raha mivoaka ny velany ihany ry Rebila. Eny ary tompoko. Fa inona re ny tian'ity rangahy ty atao e? Iny izy fa nitsangana nandeha mihitsy trano. Tena manantona Andriamanitra matahotra mafy aho izany. Fa fantamosoarany tarehany dia misy solomaso mainty be. Ary fataon'le Vony a. Zanako. Mifony dadanaka. Mifony arananao izay nampatahotra anao. Eny mifona satria tsy mba nitsery anao mihitsy ato izay. Ada? Ianao ve dadako? Eny anaka. Sao dia mbola manohy ary aoka aloha. Saraka ny fantatro mantsy dia efa kamboty aho. Tsy nopo izao anaka. Tena hita ty manoloana anao ty. Ary fantatro ihany ny tantara tena marina. Fa mbola atao anaty ady aloha tsika izao dia tsy manam-potoana iresahana lavabe aho. Fa iza miady amintsika ry dada? Tonton anao ka. Tonton? Ary avelako vetivety aloha ianao e. Dada. Allô? Aiza ianao zao? Manatsa kapitaine. Aty amin'ny Grand Hotel izay zao. Ary hitanay aty kory zareo tompoko. Ry zareo iza? I mena masina ama. Izany ve ry tompoko? Tena siro ianao fa izy no ao a? Tena izy ny ato kapitaine. Le fiara mihitsy tazanay ato. Fa mbola tsy hainay fotsiny hoe aiza ho aiza zao no misy anaziko. Ok re, tonga dia manao ianao alerta dafa tamin'izay e. Avy dia didino le hotely. Izay a? Ary aza mikirapaka mihitsy aloha. Voray mo kapitaine. Tandre misao votsitra indray a. Izay fa ho avy izay e. Ok mo kapitaine. Dia inona ny ataontsika Randrahona? Jereo anefa tena efa voadidin'ny mpitandro ny filaminana tanteraka ity hotely ity e. Milamina fotsiny aloha ry Zandry a. Zao a.
apelantsika ato aloha vono fa atsika roa lahy kosa tsy maintsy mandeha mandositra. Dia ahoana zany raha hitandry zalahy reo ety vony? Tsy tokony ho hitantsika satria hosodokany enjikatsika daholo ireo. Tsy eritreritra n'izay sava atao anaty hotely zany ireo e. Dia ahoana nefa raha tratrety antsika ka aza dehibe fanahina le tsy ry zandry zaho raha dia mandehana pitsure sécurité reo hoe hialy zay ary dia mareo malaky ny fiara. Za kosa aloha andeha hanafatra amin'ny vony vetivety eny ray ary randrahoana. aho raha tondako ny fiara dia sary zio tsara mibasy fa isoko amba eto androany e. Ok lehibe. Lasotsika izao e. Ary aby dia riatana mafy any ty baiko ty e. Baikotsika. Oy ty tena mitimotra zalahy. Amaly ve sa ahoana randrahoana? Aby dia asio any koa e. Aza amelana fa ataovy mahita mihitsy. Eny ary ka zany ary tafatra mampondra ny liry e. Tena misy fiarana tafika tamireto ty e. Tena tsisy viliana ntsony tsika ry zandry fa tsy maintsy mijanona zany tsika. Hoana nga fa ho fahetitsika. Tsy mety letsy aleo mijanona. Farano amin'izay koa aloha ty tivitra ty e. Randrahoana tsy amelan'ireo eto ane ho atsika e. Allô? Fa aiza ho aiza nareo e? Efa reto tamin'ireto zay e. Io mijanona alohanareo io le fiara fa afo dia metao. Ok re. Ry zalahy, midina daholo rehefa tsy aloha ty fahavalo midika izao fa resy izy matoa mijanona. Ary ahita tsara io androany. Voadidina tsara tsika izao ary alaivo kely letsy ilay lamba menao anaty boîte gant zandry eny ary ty ary dia akipio amin'izay masony lary dia tape mafy koa ny sofiny ao ve efa ao tsara ny sofina sisa zany ny tapelana dia aoko mivoamoramora ao anaty fiara ao fa basy tsara fahany ty atanako ty ary tadremo sao mbola mihevitry ny itsoka eo fa dia tsy misangy mihitsy zay mivoa atao e mivoa tonga nama dia tiverana ny fitara rehefa tsy voaka reo ela be zany ka tsy maintsy hiditra amin'izany mihitsy tsika rehefa miseho azo belo reo manisa telo akara mbola tsy mivoaka nareo dia miala tsiny zahay isa roa telo atao tsy mipetahanao akory kapitaina nga tsy hitanao io ambony io oay le ty fato tena kibo mihitsy le ty nipaka daholo ny kipa kapitaina fa aiza anao teo e kapitaina va kapitaina samy manao zay hanavotany any eny aloha e tsy misy akiandriandry mihitsy eto dao malaky ry zalahy malaky fa tena tsaky tsy izy mihitsy zavatra ty anganisany le ty tena vao mainka afy koa le orana afyalarandrahoana mafy alana efa mbola ho avy ambola koa za mafy no ela zany tena enjana koa reny gomba androany reny eny mafy aloha lary mena maso miondrika eo ambany mason lany enjany oay allô mananja man kapitaina amin'izao alina izao mihitsy ve ka zany zao ry kapitaina mbola tsy tonga fa vao hito mba vadiny tranonay dia verina ny sahady kosa ve ay ok ary nda tsy vetivety fa maka akanjo mafana aloha dia niverina any le ty manderaka akoranga zany aiza ve ka tsy maintsy hiverana ampiasana andray hono zao dia zao mahakarizy koa zany ka ohatry ary tao tsy mety koa nesa ny varavarana zany
Varavara ny tranoko azy ty to amin'ny tanatanabeko. Lety tena lasa tato ve zany kalavony. Aleo mihitsy aloha jery anato dia andehanao alerta malaky fa enja ty. Tonga dia aleo reny mpatoran-dalana reny lonko dabaisina fa soa dia any miafakafina. Allô? Monsieur Tovo, fa inona ty zavatra nataonao ty? Fa zavatra natao kahoana moa zany fa tsy azoko moa kapitaina. Dia za indray no anontanianao hoe inona no nataonao? Ka tsy zany anery kapitaina fa tsy tao an-trano intsony kalavony no ny tonga tao ahy. Dia tsisy azoko atao ankoatran'ireniko. Tovo mba fantatrao moa hoe misy andraikitra nomenanao tato amin'ny poste omaly. Natsony ianao tsy tonga. Alina manakorotana 4 miraky ny sisin-dalana fotsiny. Tena leo be anao tiaka, marina e. Mifonaka moa kapitaina. Lasainao e. Ka roy vony dia tadiavy mena maso. Za nefa sura fefahany ampelantanandrel le vony amin'izao. Ary tena mitobina tokoa zany kapitaina. Dia inona zany natao mba hanenjehana mena maso le ty? Tena maherody mantsy le ry iny ka mety tsy ho azo moramora mihitsy a. Ajery amin'ireny maly reniko. Dia tsy haiko tsony e. Mandehana makany amin'ny dadarabe dia ho tao fady ny odiny. Izany zao ny hitako fa vahaolana. Tena mety tokoa zany a. Zay aloha ary fa lasa raha zany e. Indray andro sy indray alina izay nijanonako tato amin'ity hotely ity. Tena mitaintaina fatratra any amin'ny dada sy ilay olona miaraka aminy fa efa hatry ny maly ny mandeha mbola tsy miverina ihany hatramin'izao. Dia ho sanatria ve ka nisy nahazo an'ireny any e? Andriamanitra. Dia ho iny ve ny fotoana voalohany sady farany nahitako andraiko? Kosa dia inona nefa nataoko raha sanatria ka tsy tafaverina intsony ireny ka? Sa hiverina any amin'ny tonton ve? Aleo iandry eto e. Raha fotsy be very loatra ty ka miandry izay hikadonany. So dia mba tokony efa alaina amin'izay dia zanako napetraka tany amin'ny hotely randrahoana. Mitaintaina rery ao i mantsy efa 3 andro anie izay ny lasa e. Mety efa milamindamina tokoa aloha izay fa andao alaina any amin'izay izy e. Dia hiverina any amin'izay amin'izay noho ny asa. Tonga zany dia debatsika izao a. Aleo na mambara-pitsy maraina amin'ny 3 ora tsika mitsamba miala eto a. Tonga eny Ambatolampy tsika amin'ny 4 ora. Aby dia alaina izy dia lasantsika mizotra miantsinanana avy hatrany. Dia ahoana nefa raha misy maharaka indray tsika hoe eny Ambatolampy ka? Mandeha fotsiny ihany letsy dia miady rehefa misy manembatsembana. Eny raha yara, matoky anao foana. Andao aloha tonga dia omena izao ny mpatranona nandritra ny 3 andro izay e. Tsika mantsy hiala maraina be ka sao dia tsy mifankahito intsony. Ie, tena marina mihitsy izay ka. Andao ary. Ka ty ary andana 3 andro dia ilazao izy hoe hiala maraina be izay. Ok, lasa zany ny bandy. Tsy mbola matory ve zao izy ato? Kafoazina letsy e. Ato ny chambre misy azy fa totomy malaky e. Ok ary. Fahaizako
Ary samy mandondona amin'ny andro mbola alina be izany Odory vony a. ka tsy feo an'ilay olona miaraka amin'ny dady iny ve izany tena izy izany fa aleo fa ana dady manao ahoanareo azo fatao ela be ho anareo vao tonga izany ary raha tsy nitaintaina ny fatratra mihitsy salama tsara aloha izay enao koa mantenainay fa salama tsara tsy misy fotoana hivalam-parana be aloha tsika fa miomana malaky dia ando amin'izay tsika andeha andeha ie fa iza koa ary samy manelingelina amin'ity andro mbola alina ity izany le aza ay ve le ty allo ahoana ry zandry ahoana tsara tena izy mihitsy ve tena raha nlisana ve isa tsy le ty zay koa zao ny olana ko eny e tsy maninona fa leo aloha ary zany no alerta malaky tonga dia metro barage daholo ny lalana mivoaka rehetra eto zay ary aleo atsona malaky aloha kapitaine zany fa misaonina ka allo manajanao moa kapitaine na raha antsa vao zao fa tafiditra tamin'ny tanàna Ambatolampy indray hono le mianamaso e tamin'ny efatra latsaka fahatelony aleo lahy no eo amin'ny devant ry rebila enao kosa ary vony aleo atao rinato ay eny azy ka ao miakara malaky miakara fa mandeha amin'ny fotoana Ao miakara ianao ry mademoiselle eto mipetraka lasitsika izao na zany na tsy zany aloha dia ataovy an-tanina ihany mibasy ry zandry ora e tsika andray efa vonina mandrakariva randrao ana fa andeha ho aiza zanytsika ary dada andeha ho any amintsika ka fa aiza zany misy atsika izany any ambany vohatra be any ambany vohatra ary ohatrany efa rakitra gendarme sy polisy sahady indray anie ny tanàna randraoany tena nisy naraka ny nidirantsika teto ry zandry na zany na tsy zany anefa dia efa tongotra mbian-dakana any antsika ity ka tsy maintsy miroso ary aleo ampiakarina ny afaingana mpandeha ho isy leviny eto androany aza mandeha mafy be ohatr' izany dada fa sao dia menjeraka aza mitabataba mihitsy aloha anao ry vony ka matahatra aza diny fa aina anao votany mazava aminao eny ary sao dia mba masika loatra kosa zany teninao zany io ary fa misy manaka antsika tsy misy mijanony zany eo miala tsiny ry zandry fa tomoko ary rehefa tsy kisaka tena mitivotra ary zalaly ety tonga dia raha faleo any le tsy rehefa mitady raharaha oke ary aleo tonga dia ty mahery vaiko ty mihitsy ny hinanako azy ka zany ary raha mivarikafatra mitandry mahanina zany azy oay le ty tena barazy ty aloha ty sady teny ilaharany zalahy mihitsy ny lalana dia ahoana ny atao tsy maintsy mijanona zany tsy hisy fikatsony ty ka maninona rangaha raha hodina amin'ny fiara dia andao hiverina fa tsy hitany langa reo vavabasy manondro aty ireo io fa nijanona ilay fiara sotovo ka andao amin'izay ary tsika izany anantony tonga dia atao tsitsy afa-mikofoka fa ho aiza intsony ireo daoly zalafy efa tiany fa avafy efa nanantona fotsiny reny fa tamin'ny daholo ry zalahy dia inona ny atao randrao ana
ho faty eto any antsika. Kalma fotsiny ry zandry a. Idio tsara io fitaratra io. Voadidiny mpitandro ny filaminana amin'ny fiarantsika. Kalma ho ahy la fa inona ary ty e. Aha. Ary tapeno amin'izay ny sofinareo mianadady akipy ny maso e. Ao ve? Tsy voakoa zany lisany. Ity findray zareo fa tsy voaka moramora lisany. Andriamanitra, tena teto mba masoko ny lalovan'ilay tselatra marina. Kay sambenatra amin'ny masoko. Anazako foana mety tsy mahatazana ny ninona tsony. Zany fa lasa ilay tomobila fa tonga dia tofiry avy mon kapitaina. Ka zaza tsy mahatazana ny ninona tsoniko. Tena manjavona izao tontolo izao. Andao malaky aloha hitadirana nasana tsare. Dao enjehana any iny. Ndao zalahy. Ary toa nijanona dady e. Mety mbola manenjika antsika any ary zareo e. Tsy sahy manenjika antsika izany intsony ireny anaka. Na izany aza aloha mialo any a. Tena io mijanona eo aloha io ilay fiara zotova. Entiko. Milamina tsara izy zany a. Ny hevitra mantsy izy fa tsy hanenjika aty tsika. Rehefa tsy nahazoazo tao Ambatolampy iny. Ka ahoana moa zany nataontsika e. Sa avy hatrany dia naovana tivitra vararaka ny avy aty aoriana. Tsy mety zany ry zandry a. Ndao hivoaka tato anaty fiara aloha. Andeha tongotra ny anaty azo any aloha tsika dia ary aloha ary sakanana. Raikitra zany e. Nefa aloha tsy sakanana zany izy ka. Fa ho atao ahoana indray e. Mandeha ange fotoana azo tovo e. Miafina tsika dia tsy mifanalavitra ny lalana misy anazy e. Fa raha vao mandalo eo kosa tonga dia pitahana avy hatrany. Aleo dia marena ny fiara dia ala fa nisy nanaraka tsika. Io ary le fa nahiko teo ry dada. Zay le fa nilazaiko hoe aleo maily antsika ho a. Kalma fotsiny nareo mianaday e. Mbola tsy nitsapa vima maity koa angamba lisa amin'ny mahatonga mbola samy manaraka aty a. Andraso fa ho hitan'ny lisany tsara zany atao hoe vima may zany ary androany e. Imena maso. Toa lasa zany fiarako. Hitako. Dia inona moa zany fa tsy ndao hiverina any anaty fiara dia hiverina ody fa nandamoka ny tetike. Ohatrany tsy mandeha mafy akory ary nele izy. Raha miazakazaka avy antsika tsotratra iny. Dia ahoana zany? Ndao ranka enjehana. Avy dia rarafana avy aty ariana. Tena ohatran'ny matahotra ary tovo ka. Iza mahita raha faniko izao fandehanana mora kely izao. Maty eo marina e. Tena aleo miverina ka. Lety. Inona koa ary tony kapitaina malempaka kely tony? Ka mandeha any ianao raha nandran-doha zany ary. Mandeha any enjeo fa za kosa aloha tsy satsony e. Marina e. Ampisainako izay tokony ho atao reny tranga rehetra tany Ambatolampy reny. Dia andao zany hiverina raha zaniko. Zany koa ve moa dia atao hifandirana be eto fa ndao zalahy. Ary toa tsy sananaraka e. Mety tonga saina kosa angamba hoe vima maina aty dia tsy azo kasihanako. Fa tena hitanao mihitsy hoe nisy fiara nanaraka tsika teo. Fa zava hivazivazy amin'izany e. Saingy tsy sandray angamba ry zalako. Dia inona moa izany fa andao amin'izay ho dia ampilaminana e. Imena maso. Nosoratany R. Stefanuel. Reto avy no namelona ny tantara.
ianjara-manitry ny aina sofaniry niaraka tamin'ny Joseph Radizapazana Fitahitsoateaina ary Ratavy. Nandrindra sy nanandodosa rima ny fanantenana. Imena maso. Mbola